olona rehetra tsy akanavaka zany a dia afaka manatona cellule d'écoute sy avokoa na lahy io na vavy a na antitra na tanora na manana na mahantra dia afaka manatona avokoa rehefa vonona ny zarany olana izay tsy zakany a sy vonona iara-iasa tsy hitady vahaolana zany a dia raisina an-tanandroa avokoa. Cellule d'écoute moa zany a dia mandray a sy miaino a ireo olona manana olana ara-tsosialy ka manome taritarana azy ireo mba hananana izy ireo heritsaina zany a hoentiny miatrika ny zava-manjo azy a sy ahafahany a mandray fanapahan-kevitra amin'izany olana mahazo azy zany. Dia ny dingana arahana amin'ny fiara-miasa amin'ny cellule d'écoute zany a dia voalohany aloha mandray azy ireo zahay. Misy karazany moa io fandraisana io a, mety ho antso atarby zany no ataon'ilay olona dia eo ihany dia mety ho vita ny fandraisana azy a. Misy moa ny manatona aty amin'ny birao mihitsy dia eo afaka milaza ny miaino azy koa zahay. Dia misy ihany koa ny fahatelo a, afaka manatona azy ireo any tokantrano zahay raha ohatra ka misy sakana tsy ahafahany manatona anay aty amin'ny birao a, mety misy herisetra manjo azy hoe tsy afaka mivoaka an-trano izy a dia afaka manatona azy zahay. Ny dingana manaraka dia miaino azy ireo zahay rehefa miresaka aminy ka arakarak'izay olana resahany eo zany no ahafahana manome taridalana azy ireo sy manome torohevitra azy. Ka misy zany a ny tambazotra izay miara-miasa aminay, misy maromaro zany izy ireo a. Dia voalohany a mety misy a fiara-miasa amin'ny ministera, ny ministera am-ponina moa indrindraindrindra satria izy ireo no miresaka manampy amin'ny resaka ara-tsosialy indrindraindrindra. Dia misy ihany koa fiarahana miasa amin'ny tribunal amin'ireo mpahay lalàna. Isika moa zany a menao ambany lalàna Mandrakariva dia izay no iarahana miasa amin'izy ireo. Misy ihany koa fiaraha-miasa amin'ny polisyamisahana zaza tsy ampitaona sy ny vehivavy. Dia manarak'izay a, raha misy ny faratrana na vono mahazo ilay olona dia lahara-pahamena amin'ny fahasalamana dia tsy maintsy manatona ny mpitsabo aloha eny anivon'ny hopitaly a sy ny toeram-pitsaboana samihafa satria ny mety ilaina ihany koa ny certificat médical izay tsy manan-kery raha tsy amin'ireny toeram-pitsaboana eny anivon'ny hopitaly ireny. Dia izay tsy maintsy anatonana an'izy ireny ihany koa. Mety misy ihany koa fiara-miasa amin'ny mpanabe eny anivon'ny sekoly satria mety misy ny olana ara-panabeazana izay hoentin'ny olona eto aminay. Dia tsy adino ihany koa fiara-miasa amin'ny manam-pahefana isan-tsokajiny a toy ny eny amin'ny anivon'ny fokontany a, eny amin'ny commune. Eo ihany koa ny fitoerana samihafa izay afaka miara-miasa aminay, reny fitoerana mikarakara ny ankizy na mikarakara ny vehivavy na fitoerana miaro ny zololombelona toy ny trano arzo na ny mifoasa. Dia fara moa zany a misy fiara-miasa matetika amin'ny fianakaviana satria moa ny olona rehetrarehetra dia miainga amin'ny fianakaviana avokoa ka mety misy ny fitsidiana tokantrano zany a raha dinidinika izay ataonay a amin'ny fianakavian'ireo olona manana olana. Izany rehetra izany moa mba ahitana ny fototry ny olana zany a, ka rehefa hita ny tena fototry ny olana dia mora kokoa mahita ny tena vahaolana izay mety mahomby kokoa zany, tena mahomby. Dia ny tanjona moa zany a dia ny ampilamina tsara ny fiainan'ilay olona mba hiainany am-pilaminana sy ahafahany mandray an-tanana tsara ny fiainana zany. Mety misy ihany koa zany a fiara-miasa amin'ny fitoerana isan-karazany a izay mikarakara ny ankizy na mikarakara ny vehivavy a na miaro ny zon'olombelona. Ohatra amin'izany ohatra ny trano arzo ery Andotapenaka na ny Kazaka miady amin'ny kolikoly. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fianakaviana. Ny olona rehetra moa dia miainga amin'ny fianakaviana avokoa dia anisan'ny tena matetika manao fitsidiana trano izahay a ahafahana mifampiresaka amin'ireo fianakavian'ilay olona manana olana mba ahitana ny tena fototry ny olana zany a, ka ahitana ny tena
vahaolana mety kokoa rehefa hita ny tena fototry ny olana. Ny tanjona moa zany dia ny mba hampilamina trano ny fiainan'ilay olona manana olana ka ahafahan'izy ireo mandray an-tanana tsara ny fiainany ao aoriana zany. Ny farany fanentanana farany manentana antsika rehetra zany izay manana olana ara-tsosialy ka mila tari-dalana ho tonga anatona ny cellule du groupe natoram-piainoana. Ny entanjaray mora zaka hoy ny fitenenana ka ndao hiara-entana asika hiady amin'ny herisetra. Aza andrasana aloalika andram-bary fa rehefa tsapantsika fa mavesatra ila tsy ho zakatsika dia aza andrasana farany famoiza-po fa manatona ny toeram-piainoana fa vonona izay mandray anareo an-tanandroa ary vonona izay mitazona ny tsiambaratelom-piainanareo ka tsisy atahorana fa ny ilaminan'ny fiainana ny tanjona sy mba ahafahantsika miatrika amin'ny fiainantsika amin'ny mpilaminana zany.